Miaraba sy misaotra ho anao zay manaraka ity fandarina zany malaza ity. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Mankasitraka hatrany hatrany am'ireo fanamariana toromarika ary fankasitrahana zay hoentinao mpanaraka izany fandarina izany aty amin'ny tompon'andraikitra ka ahafahana manatsara manitsy ary ahafahana ihany koa manohy izany fandarantsika izany. Hifantoka kokoa amin'ny tontolo ara-toe-karena amin'ny alalan'ny fahaiza-mitantana isika sy izany hoe fampanajana ny fanjakana tan-dalàna izany. Rehefa miresaka ny hoe fanjakana tan-dalàna, fahaiza-mitantana, rehefa miresaka ihany koa ny amin'ny hoe fahaiza-mitondra ka fitondrana mifandimby ny resahana ao anatin'izany dia mby ao an-tsaina avy hatrany ny fitantana ny filoha Marc Ravalomanana ny firenena nandritra an'izay fito taona ny tantanany izay. Miresaka an'izany, adevitra izany ny fandarantsika satria tsaroana sy tsapa loatra ny fahafahana mitsinjo mialoha nanana ny filoha Marc Ravalomanana. Izany dia voamarika ihany koa ao anatin'ilay boky kely izay mirakitra ny tantaram-piainany, olona maharesy ny fahantrana, nosoratan'ny pasteur Fitimalala Andriamasinoro. Ao anatin'izany ny amin'ny hoe miara mihetsika daholy na ny saina na ihany koa ny tanana ary ny fo rehefa misy zavatra atao anankiray ka hanatratra tanjona dia ny fahaiza-mandinika sy mitsinjo lavitra na ny vision ampiarahana amin'ny alalan'ilay action azona résultat no zava-dehibe zay nambaran'ny filoha Marc Ravalomanana mandrakariva fa tena mila tratrarina rehefa miasa amin'ny zavatra anankiray. De nikarokaroka ny fandarantsika ny amin'ny hoe fa inona tokoa moa zany no nahatonga ny tontolo ara-toe-karena niainga sy tratra tamin'ny filoha Marc Ravalomanana ary nahatonga ny Madagasikara efa nanakaiky amin'ireo firenena misandratra pays émergent taty Afrika. Ka rehefa nijerevana ireo antotan-taratasy maro samihafa zay tsy miafina hita amin'ireo antotanisa, hita ihany koa amin'ireo fampahafantaram-baovao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary eo amin'ny sehatra nasionaly zay mbola voakajy ho an'ny eto Madagasikara ihany koa dia atsapana avy hatrany fa tena naintsinjo lavitra ilay filoha Marc Ravalomanana ka nametraka ho zava-dehibe ny amin'ireo balizy ho fiatrehan-dalàna ahafahana mihazo amin'izany hoe fanjakana tan-dalàna sy fahaiza-mitantana izany. Ny lafin'ny fitantanam-bolam-panjakana no hitondrantsika fanamariana tamin'izany satria sarotiny tamin'izany ny filoha Marc Ravalomanana. Ko lafin'ny fitantanam-bolam-panjakana io dia nametrahany filoha Marc Ravalomanana lay lalàna fehizoro mikasika indrindra ny teti-bolam-panjakana lolfa hoy ny rehetra zay napetraka izany tamin'ny taona 2010. Fantatsika manko fa tamin'ny fitantanana ny volam-panjakana tamin'ny alalan'ny loi de finance tamin'izany fotoana izany de hoe budget de moyen no ahafahana mikirakira ny teti-bolam-panjakana zay kirakirainy ireo tompon'andraiki-panjakana isan-taona ary anaovana fanitsiana isaky ny fahaenina ny volana matetika ao anatin'ny taona iray. Iny le hoe loi de finance rectificative. Fa taty aoriana rehefa napetraka ny LOLF tamin'ny taona 2010 dia niova amin'ny alalan'ny fitantana ho budget programme mba hisian'ny firindrana tsara amin'ny fitantanana volam-panjakana ny fomba fampiasana ny volam-panjakana tamin'izany andro izany ary mbola lovaintsika amin'izao fotoana izao. Io LOLF io zany no lalàna fehizoro ka misy ny teti-bolam-panjakana na ny loi de finance fatao isan-taona ahafahana zany mitantana, manatsara, mandrindra ary mikirakira ny volam-panjakana. Io LOLF io amin'ny ankapobeny no ifehezana ny fikarakarana sy fikirakirana ary fitantanana ho isika izany volam-panjakana izany ka tsy misy tokony ohatran'izay voasoratra amin'ny alalan'ny lalàna fehizoro momba ny teti-bolam-panjakana, ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana sy ny fantsiana ny teti-bolam-panjakana isan-taona. Any amin'ny firenena mandroso dia niheverina mihitsy fa constitution budgétaire izany teti-bolam-panjakana izany. Fa ty amintsika izy moa dia mbola raisina fotsiny amin'ny alalany toy ny hoe teti-bolam-panjakana ka hanaovana lalàna itony. Tsy mampalina zany, saingy heverina ihany koa fa tokony efa hainy mikirakira izany teti-bolam-panjakana izany satria misy ny rindran-damy mamelo amin'ny alalan'ny LOLF fa ahafahana manao ny fandaminana fikirakirana rehetra.
endriky ny fahaizany tantana sy fahaizana mitsinjo lavitra ny fametrahana izany lôlfa resantsika izany. Fa tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana ihany koa rehefa nametraka ny modely ny fanjakana tsara tantana sy fanjakana tandalana manerina izao tontolo izao, ary nieritreretana fa taty Afrika ka hovatsiny sy eritreresam-pirenena vola dia napetraka tamin'izany fotoana andro zany ny loi sur la lutte contre la corruption, ary nisy ihany koa ny samfinina hatramin'ny pôle anticorruption zay chaîne pénale tamin'izany fotoana andro izany. Taty aoriana izy moa dia niaraka tamin'le hoe ARAI sy ny CSI zay ao anatin'ny système anti-corruption ho an'ny eto Madagasikara. Fa io lalàna mifehy niady amin'ny kolokolo io no nahafahana nametraka an'ireo rafitra sy sampana samihafa hiady amin'izany kolokolo zany. Ho an'ny fanjakana tsara tantana sy fanjakana tandalana no fotom-pisainana nametrahany fanjakana filoha Marc Ravalomanana azy tany amin'ny taona 3 no efa nanoratra amin'izany ny pahalalana fa 4 no tafapetraka izany. Ary teo amin'ny fandrarana dia nisy ny réforme droit des affaires, zany hoe ny fanavaozana ny lalàna momba n'ireo fandrarana teto Madagasikara. Ka rehefa miresaka affaire isika dia ny tontolo ara-barotra, tontolo eo amin'ny famatsim-bola sy tontolo ho fiarovana ny mpandrarà na ny investisseur no resahana ao anatin'izany. Ilaina tsy ahivana aveo ohatra ny code d'échange zay nametrahana an'izany libéralisation izany. Ny filoha Marc Ravalomanana no nametraka izany ary namadika izany ho lalàna ahafahana manao fifanakalozana sy manao fanalalahana ihany koa eo amin'ny tsenam-bola zay hanaovan'ny banky samihafa fifampivarotana sy lalàna ny tolotra sy ny tinady ihany koa. Misy ny loi sur les intermédiaires de commerce, misy ny loi sur les zones franches, misy ny création na guichet unique tamin'izany fotoana androany. Dia napetraka ilay guide zay nivadika ho EDBM taty aoriana mba ahafahana manamora ny fananganana orinasa. De firmo ary firifiry taorianan'izay fametrahana ny EDBM zay ny orinasa nitsangana ho an'ny teto Madagasikara. Ka na ny fomba fananganana ny orinasa tao anatin'izany resantsika izany amin'ny alalan'ny hoe droit des affaires sy ny resaka momba ny varotra dia mba no amoraina teo amin'ny endriky ny orinasa hatsangana ireo mpandrarà malagasy, satria no ezahana nampiroboroboana ny mpandrarà malagasy ka tsy voatery miankina amin'ny olona 2 na 3 na 4 na 5 na 6 na 7 vao afaka manangana orinasa, fa azo atao no manangana orinasa unipersonnel ary afaka no amoraina zany tamin'ny alalan'ireo registre de commerce maro samihafa. Fanatsarana zany ary fametrahana ihany koa zay hoe fahaiza mitantana. Fa tsy lavitra zany ihany koa ny amin'ny hoe ndao appreciana ny hamokatra mpandrarà malagasy marobe ho an'ny eto Madagasikara, ka no amoraina ny fananganana orinasa, no amoraina ireo fepetran-dalàna maro samihafa ahafahana mahazo famatsim-bola eny anivon'ireo banky, ahafahana mampody ihany koa ireo vola vahiny ary ahafahana ihany koa miantso mpandrarà eto Madagasikara. Izany rehetrarehetra izany dia mifanindry an-dalana tao anatin'ilay fepetra napetraka ny teo anivo ny banky iraisam-pirenena ihany koa rehefa nandinika an'izany droit des affaires izany, ary rehefa niantso ny sin'ireo mpampiasa vola ho avy any amina firenena maro samihafa hampiasa ny volana mba hiroboroboana ara-toe-karena ka mba izao tontolo izao manan-karena ny tanjona fa tsy izao tontolo izao misy fizarazarana amin'ny hoe tany manan-karena, tany andalam-pandrosoana sy tany faramanitra. Rehare manko tamin'izany fotoana androany tany amin'ny taona 2000 dia hoe mba ho manan-karena ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany dia mimponina ho amin'izany. Ka taty aoriana rehefa nametraka an'ireo karazan-dalàna samihafa ireo ho an'ny Madagasikara dia nanomboka niditra tao anatin'ilay doing business. Zany hoe ny doing business ihany koa dia ahafahana mamantatra an'ireo fahafahana mampiasa vola amin'ny alalan'ny climat des affaires sy ny resaka investissement ho an'ny firenena anankiray. Dia io nametrahana indicateur enina teny am-piandohana ka anisan'ny voalohany indrindra tamin'izany ny lafin'ny fitsarana, lafin'ny fandriam-pahalemana, ireo fepetran-dalàna samihafa zay apetraka ny firenena ary ny fikirakirana ny vola ao anatin'izany ny resaka banque centrale sy ny fitantanam-bola mpanjakana.
Taloha manko de misy ny IDE na ny investissement direct étranger. Iny no ahafahan'ireo mpamatsy vola manao famatsim-bola, ahafahana ihany koa mijery ny fomba famatsim-bola ao amin'ilay toerana anankiray. Ka rehefa miantso mpamatsy vola, rehefa miantso mpandraharaha amin'ny ankapobeny, de mila mandeha makany amin'ilay toerana zay hanaovana fandraharana sy hamatsiana vola. Fa rehefa nipetraka ny doing business taty aoriana, de iny fotsiny tamin'ny alalan'ny programme Banque Mondiale iny no tiliana isan-taona ka ananan'ireo mpampiasa vola sy ireo firenena samihafa lehibe na ireo vondrona orinasa lehibe renseignement ho an'ny firenena anankiray. Raha ho an'ny doing business momba Madagasikara aloha de mahamenatra ihany ireo indicateur voasoratra ao anatin'izany. Mampiazoazo ny fandraharana zany ho avy eto Madagasikara. Ary mampiazoazo ihany koa ireo mpampiasa vola zay tokony ho antsoina ho avy eto Madagasikara. Ka raha ohatra ka tsy maro toerana ny indicateur rehetrarehetra ahafahana manoratra ao anatin'izany doing business zany, dia namany voasakana meloha mbola tsy tonga amina firenena anankiray na tsy tonga eto Madagasikara ireo mpandraharaha sy ireo mpampiasa vola de efa memotra. Tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana nefa dia ny renseignement, ny indicateur rehetra voasoratra tamin'izany doing business izany dia ahafahan'ireo mpandraharaha ny tsiriritra ny ampiasa vola teto Madagasikara, ary tena ny azakazaka sy ny fandrombaka mihitsy ary ireo vondron'orinasa vaventy tany amin'ireo firenena vaventy ny ampiasa vola teto Madagasikara. Ka na ny ampiasa vola teo amin'ny tontolon'ny fambolena, na ny ampiasa vola tamina indostria vaventy, na ny ampiasa vola teo amin'ny tontolon'ny textile, na ny ampiasa vola teo amin'ny tontolon'ny fotodrafitrasa, de nataon'izy ireo avokoa mainka moa fa ny fizahan-tany. Izany no tratra sy izany rehetra izany no tafapetraka de le fahaiza mijery mialoha na vision napetraka ny filoha Marc Ravalomanana. Ka sombony tamin'izany fandaminana fahazoana taux de croissance 7%, natahany sondrotry ny arikarena faobe ho 700 izany ireo fametrahana lalàna samihafa nataon'ny filoha Marc Ravalomanana. Mbola misy lalàna amanjato marobe natao tao anatin'izany fepitaona ny asany izany, teo anelanelany 2 ka hatramin'ny 7 fa sombony aloha ireo entintsika ireo entina ilazana. Fa tsy amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa nampatanjaka ny filoha Marc Ravalomanana irery ihany, na tamin'ny alalan'ny fiahiana ara-tsosialy nataon'ny filoha Marc Ravalomanana irery ihany sy fitsonjovana manokana ireo tatsatany ambanivolo na ahafahana nazo ilay fisondrotany ny arikarena faobe ary nahatsara ny toeran'i Madagasikara manerina izao tontolo izao. Fa ny fametrahana ihany koa ireo lalàna samihafa mba ahafahana mifehy ny tontolon'ny fandraharana, ahafahana miazo any amin'ilay hoe fanjakana tsara tatana, fanjakana tandalana. Tsy hanaovantsika jeritodika ny amin'ny hoe de mba ahoana ary ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Référence ny tiantsika resana. Ny fanjakana amin'izao dia tsy faka mihitsy amin'izany référence izany na hoe faka ohatra na jeritodika. Satria rehefa mijery ny zavatra ataon'ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao de fikorotana-pitantanana sy fitondrana no misy. Ka tsy hitanao be niany ny amin'ny hoe inona moa no resahana amin'ity fitondram-panjakana ity. Fa ny misy raha ohatra ka misy lalàna zay atao na tanterahan'izy ireo de fantsahan-dalàna ny betsaka, ary lalàna tsy hamoahana didim-panjakana fampianana na décret d'application. Na misy mihitsy aza ny amin'ny hoe lalàna efa nisy teo aloha de tangainana lalàna vaovao mba ahafahan'izy ireo mifehy ny fitantanana zany hoe firenena sy fahefana izany. De tsy afaka mitsindro lavitra tahaka izay efa nataony filoha Marc Ravalomanana rehefa hitantana firenena. Ireo rehetra ny resahantsika ireo, na ny LOLF, na ny réforme amin'ny droit des affaires, na ny code d'échange izany, na ny loi sur la lutte contre la corruption, na ny loi sur les zones franches sy ny création na guichet unique, ny resaka investissement natao teto Madagasikara sy ny loi sur les investissements natao teto Madagasikara sy ny sisa dia fitsonjovana lavitra no avin'ny Madagasikara. Mino isika fa mbola betsaka no azo tenenina raha resaka fametrahana lalàna socle teto Madagasikara tamin'ny andron'ny filoha Marc Ravalomanana, fa hatreo alohan'ny androany mba ho tsakotsakony rehetra ary mba tsy ho very tadidy. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompoko lahy, makatelina tompoko vavy.